tsika rehetrarehetra samy anao aka taratasy fotsotro zao dia asianao saritany Madagasikara mety alainao zany amin'ny internet ohatra raha mahay manao sary moa ianao azafady dia vao mahita tena tsara tsy za akory nanao an'ity sary ity fa hitanao am'izao fa sary tonga lafatra be na arana izy ity misy an'ireny ohatra nampiasaintsika tamin'ny mbola kely reny satria mitena antsika dia tsy mahay sary mihitsy fa saorana ny tompo dia afaka maka taratasy ohatra zao anao na ataonao averiko ihany alaina amin'ny internet dia imprimenao rehefa avy eo dia ity no ametrahana tanana ohatra ny hoe mametra tanana amin'ny firenentsika sika izay mahetsika ara-paminaniana azy mba laifisaratsena ho iaho hoe misy olona arivo sika ary mino fa misy an'izany satria mihoatra lavitra noho izany tsika manaraka amin'ny fandarana miaraka manonona vavaka ho amin'ny Madagasikara dia milaza aminao dia tsisy fiantraikany ve ho ianao tena misy tompoko ary tena iarahantsika mahita eto ny fiantraikany tsy noho izao zavatra mitrango izao ihany fa ho avy ny firenena ray manontolo mihitsy averiko aminao ihany iarahantsika hita eto ny fiantraikany ka nahatsasaka ty aralizy dia efa mety mba ahafanao mametraka amin'ny tananao eo na ity rangiza indrindra zany dia mba ohatra zao fa nahatsasany aza tompoko dia efa tena mety ny vavaka ataontsika dia tahaka izao nanaovantsika azy misy vavaka anankitelo reto averintsika impito isan'andro ao anatin'ny 7 andro manomboka androany reto vavaka anankitelo reto zany averina impito ao anatin'ny 2 andro mety mamerina ny anankitelo ianao maraina rony atoandro rony hariva nefa koa mety tonga dia fitainao indray mandeha mety alohan'ny atory ianao ny anao lizina raha vao mifoha ianao fa impito isan'andro ao anatin'ny 7 andro fa isika tompoko dia mialoka amin'ny tenin'Andriamanitra reto ary le vavaka anankitelo voalohany Jesosy Kristy tompo mamindra fo manokana amin'ny Madagasikara sy izahay vahoaka malagasy averina ihany Jesosy Kristy tompo mamindra fo manokana amin'ny Madagasikara sy izahay vahoaka malagasy ny vavaka faharoa tsy miova le hoe sy izahay vahoaka malagasy amin'ny farany fa ny vavaka faharoa Jesosy Kristy tompo rakofo manokana amin'ny ranao soa i Madagasikara sy izahay vahoaka malagasy tsy miova le ao aoriana rakofo manokana amin'ny ranao soa i Madagasikara sy izahay vahoaka malagasy ary farany Jesosy Kristy tompo aoka ny afon'ny fanahinao masina irotsaka manokana eto Madagasikara sy aminay vahoaka malagasy rehetra Jesosy Kristy tompo aoka ny afon'ny fanahinao masina irotsaka manokana eto Madagasikara sy aminay vahoaka malagasy rehetra zany hoe rehefa manao an'ireo vavaka anankitelo ireo ianao dia sady mametraka amin'ny tananao afaka vakianao le vavaka dia mametraka amin'ny tanana eo amin'ilay sarintanin'ny Madagasikara na ohatra ity nahatsasany dia efa mety ao anatin'ny 7 andro nanaovantsika an'izay vavaka izay zany hoe mba tsisy matorytsika an'io ao antsika aty Madagasikara raha tsy efa mba mahavita an'io impito tompoko tena mba miangavy ianao satria ara-panahy fiainana ny fiantraikany hoy aho tsy ao anatin'izao vanim-potoana sarotra nanaovantsika izao ihany fa hiatraika amin'ny fomba tsy takatry ny saintsika ary ho hitantsika eo ny fiantraikany ny tompony hitantsika rehetrarehetra ao anatin'izany farany tia ampaheriny rehetrarehetra ary tena mafy ny fanentanana izay ataon'ny fitondram-panjakana sy ny tompona andraikitra ao anatin'ny fiadinany ty valana retina ity tena mafy ny rehetrarehetra hoe mba hiezaka tsika rehetra samy anaja ninona koa mbola mety fanapahan-kevitry ny fitondrana izay inotsika fa fahendrena tanteraka dia ho ajaitsika tsaka sy andava ny antony mantsy dia ity ho iaho rehefa tsy ajaina le fihibohana sy le tena hoe rehefa mba misy zavatra tena hoe raha efa tsy maintsy tokony atao matoma dia mivoaka dia ny zavatra hitranga sanatriany zany enganeka tsy hoy izany fa ny frantsay dia mitovy tsisy valaka tamintsika hoy aho nanomboka tamin'ny olona anankitelo fa tao anatin'ny tapabolana
amin'arivo ny maty satria fatatsika moa zany fa ny olona zany samy manana fahatsapany indraindray tsy de tena isika malagasy sorana manokana ny fitondram-panjakana sy ny mpitondra fanjakana isan'ambaratonga rehetra tonga de manandray fepetra de amindao tena ho tanterahantsika ka raha mety mbola misy arany hoe fitoizany toy izany hoe aiza kosa ary pastera zao no lazaiko amintsika raha tena mahatandronytsika ao anatiny mety tsy fantatro hoe mety hitovy sa tsy dia ho voafe vetivety ihany ny fiparitahany ty valana retiny ty fa raha tsy mitandryntsika de tsy maintsy na tiana na tsy tiana ho mafy lavitra noho izy zao no tsy maintsy hitandremantsika aoriny ka tsy andao vetsika de nizao mbola azo fezina tsara ny fiparitahan'le aretina de mba tsika rehetra mba samy fanentana ampitiavana arak'izay azo atao amin'ny fisoroana rehetrarehetra ny tompony etahantsika rehetrarehetra ivavaka isika Andriamanitro misaotra indrindra no ny famindramponao ny famindramponao afanana anao ny fandarana rehetra ny famindramponao ho anao aneny voninahitra etona ry tompo de matsiaro ambavaka manokan'izay ny mpitondra fanjakana mivantana ny filoham-pirenena mianakavy sy ny manodidina azy tompona andraiky mpanjakana rehetra isan'ambara tongany ao amin'ny fitondrana ireo mpitsabo rehetra sy mpitsabo mpanampy sy ireo tsara sitrapo rehetra mifampitantana malala-tanana rehetra mifanometanana anatin'izao vanim-potoana sarotra ho an'ny firenena izao tsarovana ambavaka toy izany koa ireo marary zay tsabona tsaronay manokana aoka isy famindram-pona ao amin'ny rehetrarehetra ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina ny firenena rehetra na malagasy na ny frantsay ny amerikana ny italiana ny espaniola ireo rehetra izay miady ao anatin'izao tontolo zao aretina sy valana aretin'izao mangatak'izay iny ho an'ny firenena rehetra famindram-po ho tahina indray ny fiarana irehetra amin'ny manaraka ry tompo ho anao ny voninahitra raina izay any an-danitra ho masinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao etỳ tany takiny any an-danitra meo anay an'io ny anina saza ho anay amelany elokay takany amelana izay nao meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fankapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen